Izay ny amin'ny vaovao iny fa mitaky ny anajana ny lalàna amin'ny ahafahan'izy ireo manatrika ny fampitorana atao eny amin'ny fampanohavana ny sindikany prakidrara malagasy. Anatanteraka fivelom-bety sy ara-potoana izy ireo ny zoma ho avy izao fotoana izay andinihana ny fomba entina anohizana ity fitakina ity. Ny namana Velo Gislin sy Tsirakotoarsan. Managasanga indray ny fitokonana nataon'ireo prakidrara eto Madagasikara na ny greffier malona ny tsy fahafahan'izy ireo manatrika ny fampitorana atao eny anivon'ny parquet no tena anisany mahatonga izao fikasana izao. Efa be loatra zany tsy fanaran-dalàna misy amin'ny ministera ny fitsarana ary indrindra moa raha ohatra ka hasorindreo marina zany enquête zany sy ny fisoniavana mandat de dépôt zany tsy ekendreo amin'ny greffier tsony amin'izao dia tena miantsy ady amin'ny greffier ireo sady magnatanteraka kolikoly avolenta mihitsy matoa hoe zavatra nataon'olona roa taloha dia aloha sorinato greffier fa olona ray ihany no ampanovina anazy dikan'izany hampanjaka ny risoriso dikan'izany nefa ministeran'ny fitsarana no resaka eto. Zay tiky zany mbola tsy niova ary ny CPP fony mbola tsy niova ny CPP dia efa nataondreo ipratika io zany hoe mandika lalàna zany ny ministera ataondreo efa za zao 2012 za tonga tamin'ny filohan'ny syndicat greffier 2012 za efa mahita olona tsy piasan'ny fitsarana magnatanteraka enquête miaraka amin'ny mpitsara bénévole moa filazagna azy zany hoe tsy piasa mpanjakana tsy piasa sermenté manatanteraka ny asan'ny fitsarana 2012 2013 zay nanao tournée de sensibilisation eran'ny Madagasikara efa toerana rehetrarehetra andehananay presque nahitanay anio aby hoe sasany ary olona gadra vao afaka gadra vao mahavita sazy izy miasa amin'ny fitsarana ao mpamafatragno magnino fa mahay manoratra fotsiny vao vita zany ny saziny amin'ny mahavoafonjy azy tonga dia magnatanteraka zay assistance ny enquête zay miaraka amin'ny mpitsara. Amin'izy maho avy izao no anatanteraka fivorim-betsy ara-potoana ity sandika ity amin'ny daty io zany sy voatenina ho fantatra ny tohiny sy ny fizotra n'izao fitarainana ataon'ny prakidrara izao.